sosialin'ny mponina kosa indray nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy sahirana tetsy amin'ny fokotanina Varado ny Canal Plus izao moa no tanteraka dia teo ny fiarah-miasa niaraka tamin'ny consulat de Monaco. Tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa fanampiana ireo fokotany sahirana dia nanolotra baolina kitra ho an'ireo ankizy eny amin'ny fokotanina Varado ny Canal Plus. Tafiditra ihany koa amin'ny fanohanan'izy ireo ny lafin'ny fanatanjahantena no isan'ny anton'izany. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fiaraha-miasan'izy ireo tamin'ny consulat de Monaco izay nanolotra bodofotsy ho an'ireto ankizy sahirana ireto. Ny anton'izy ity moa izany dia fitsovivana ireo ankizy ety amin'ny tanàna itony izay ankizy sahirana izany latsaky ny fito taona no hanomezana bodofotsy amin'izao andro izao. Marina izany fa ty ezika ity dia efa natomboky consulat de Monaco ka tamin'ny taona 2010 dia fokotany efa ampolony maromaro izay teto Antananarivo efa nanaovana an'izao izao. Ny fokotany sahirana zany no tendrenay hoe misy olona sahirana tany amin'ny commune izay no nantany hoe izavy ny lista zareo no nanome anay hoe reto avy namety marika anay zany. Zay zao anatin'ny promotion fa eo amin'ny zato mahery eo ilay izy. Fiaraha-miasa Canal Plus koa zany miaraka amin'ny consulat de Monaco fanomezana baolina ety amin'ny fokotany aty dia nataonay miaraka tamin'ny fotsy ity zany ilay izy. Ny anton'izay zany efa natokana tamin'ireny andro mondial ireny dia mbola hitozanay hatramin'izao mba ahafahan'ny ankizy ety amin'ny tanàna ity zany lalao baolina. Miisa zato ireo ankizy avy eny amin'ny fokotanina Varado izay nahazo ny fanampiana avy amin'ny Canal Plus sy ny consulat de Monaco. Notsingana manokana moa ny ankizy tena sahirana sy mila fanampiana indrindra fa amin'izao andro mangatsiaka izao ka izany ihany koa no isan'ny antony ny fanomezana ny bodofotsy ho an'ireo ankizy ireo. Izay ihany koa no anakatonantsika ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivany talata ity saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny mitohy hatramin'ny fandarana eto Vahita lavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafao manaraka indray veloma ary tompoko.